Anaty aneo hevitra koa mahakasika ny fisamboran'ny zandary ny candidat Jean-Jacques Ratsetsan. Tena vao maika mapakatra mihitsy lay tany lay herisetra-panjakana ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'izao fisamborana izao. Candidat ange maneho hevitra ange ny candidat Ratsetsan ary tsy vao androany ihany io fa efa nandritra ny herinandro maromaro no nanaovany an'izany ary tsy izy amin'ny candidat irery no miteny fa ny vahoaka maro manaraka azy. Manina tsy samborana koa ny vahoaka izay miaraka amin'io. Izany mbola mampiseho amintsika amin'izao fotoana izao fa dia misy ny fampiororona atao na dia amin'ny candidat azy. Izany zavatra tena tsy fanao mihitsy izany eo amin'ny fitantanana andalam-pirenena. Teo amin'ny toeran'io ireo olona eo amin'izao fotoana izao ireo no nampiasa ny herisetrany amin'ny endriny maro samihafa. Tokony ho tadidiny zareo zany, tokony ho fantatry zareo zany, fa tsy olona anankiray tahaka ny reny izay tsy mampiasa herisetra akory, tsy mitondra fitaovam-piadiana akory, tsy manao inona akory no ampiarana zazavazana. Ka dia za dia mangataka aloha ny amitsorana azy aingana dia aingana satria tsy misy antony kely varavety azy tokony hitazomana azy. Tolona dia mitoy. Tsy zany ingeno anakana ny olona tsy hiteny, tsy zany ingeno anakana ny olona tsy aneho hevitra. Voamaika ary zany manosika ny olona hitezitra aneho ny heviny ary hanohatra an'izany fanaparam-pahefana izay ataon'ny fitondrana zany amin'ny alalan'ireo zandary na polisy na ny hafa izay manao an'izany asa izany.